Belarusy faritra Moglev tanàna Nikaniky. Tsy fanta hoe iza no anaran'ny masina io fiangonana io. Aseko hoe taiza ny havy tany. Ny rindrina voapetaka diavo no kivalindriana. Rindrina bitika ambanin'ny tany. Nisy natao nandritra ny fanorenana ny rairainy. Taratra hazo matevina misy fizarana efamira no nampidirina teto. Misy toerana ho an'ny taratra manaraka. Reto ny sesa amin'ny rindrina mifanohitra. Mazava ny toerana nisy ny havin'ny gorodona nokasain'ny mpanao maritrano. Eo ambanin'ny havin'ny tany dia misy rafitra misteri hita ao amin'ny rindrina. Ireo dia ny sesa vita amin'ny endrika birikibiriky. Mifarana amin'ny rindrina biriky izy ireo. Misy toerana maromaro toy izany eo amin'ny rindrin'ny tempoly. Eo akaikin'ny alitara na ny maromana kokoa eo ambanin'ny alitara. Tsy fanokafana varavarankely ireo fa sy varavarana. Ny sesy rehetra dia miafara amin'ny rindrina biriky. Misy fisokafana eo amin'ny rindrina eo ambonin'ny iray amin'ireo nisy. Tena ambany izy io ho an'ny fandalovana. Tsy hisy olona ho avy eto. Morto in ventilation. Nisy andrin-tany teo ambony. Ny fisokafana sy ny nisy dia hita eo ambanin'ny havin'ny gorodona. Toy izao ny fisokafana avy ety ivelany. Lavaka mitatra ambanin'ny tany. Rehefa misonika ny ranomandry sy ny orana, dia voaka eto ny rano. Ary mivarina any amin'ireny ny sesa ambanin'ny tany areny. Nahoana ny trano fivavahana no mila ny sesy amin'ny rindrina eo ambanin'ny alitara, tsy toy ny toerana fitahirizana. Nahoana no misy amin'ny alalan'ny fanokafana natao teo ambonin'ny nisy, ventilation ve ity sa jiro. Angamba ny fiangonana dia sy natao an'ny fivavahana sisy ny fampianarana momba ny fitondratena. Toy ny vahaolana ara-teknolojia kokoa. Nanao zavatra tamin'ny rano sy ny rivotra izy ireo. Ao amin'ireo nisy ambanin'ny alitara.